vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety tsy mba nanisik ampunyang palay aminiran amin'ny fofeno fifaliana no iarabako atsika menakavy mpanaraka ny fandarana amin'ity fotoanan'io mahafinaritra ity miarabarinareo manokana aty France aty Allemagne aty Europa aty Dubai Koweït zay mba takatakatrao aty Mayotte aty Maurice La Réunion aty Asie aty États-Unis aty New York aty Canada zay takatakatrao no teneniko fa zay tsy tadidiko ialako tsiny fa tsy hoe mametsiny anareo akory tsy hoe adino akory nareo marina fa le anara-tanàna no adino ity fandarantsika ty moa zany dia alefa mivantana makatia aty France araky nefa napanatenako foana raha sitrapon'ny tompo amin'ny volana me tapatapaka ny volana me indray ny tenako de hiverina aty France ary anatanteraka fotoana lehibe makasika ny hoe vavaka délivrance spéciale ho an'ny fo zay zany de vanisany vaovao mafaly tenenako atsika aty France fa dia anatanteraka vavaka lehibe tsika mandritry ny herinandro vitsivitsy maromaro izay no everiko fa anova tanteraka anao mihitsy anova tanteraka ianao tsy mety manana fiadanam-po tsy mety manana filaminatsaina tsy mety misy fahasambarana ianao hoe manambola ihany manakarena ihany mananasa fa tsy mety mahita tory amin'ny alina ianao ohatra misy zavatra mitselatselatra tampoko zany amin'ny ambava fonao mavesatra ny fonao ataonao dodolo zao fomba rehetrarehetra hitedavana fifaliana ampitsikitsika ampimeanao zao fa ienonao hoe misy zavatra mavesatra ao anatinao ary tena hoe tsapanao tsy mety tena mahazo aina araka ny tokony ho izy ianao amin'ny fotoana atongavako aty France aty amin'io tapatapaka ny volana me io manana finoana fa iova ny tantara rehetrarehetra ary tsy maintsy miova ny tantara rehetrarehetra Andriamanitra hitratsehatra anafaka anasitrana amonjy anao tanteraka maro ny fijorona vavolombela zay efa netiko teto tamin'ny fandalovako taty France aty tena maro ireo olona zay atao hoe nokasian'Andriamanitra ny fiainany ary hatramin'izao ary mahafinaritra dia mbola mandray iny izy ty fijorona vavolombelona foana ny tenako aty France aty tena hoe mbola maro ireo mitelefona maro ireo mandefa message MP ny am'ireo fahasoavana zay nomen'Andriamanitra azy fanasitranana nomen'Andriamanitra azy tamin'ny fandalovako taty France taty voninahitra ho an'ny tompo irery any mahafaly any milazatsika aty France sady fa amin'ny sabotsy ho avy izao 22 avril dia izany no hitondra ny afatr'Andriamanitra hitory-teny amintsika eto zany hitory-teny à distance izy io hitory-teny à distance zany hoe avy aty Madagasikara no hitondra ny hitory-teny mivantana ao anatin'ny fotoam-bavaka zay ataontsika eo amin'ny 19 rue de Stalingrad Arcueil dia tory-teny mivantana avy aty Antananarivo aty Madagasikara no mba hifampaherezako aminareo mpino rehetrarehetra aty France aty Paris aty amin'ny région parisienne aty amin'ny Île-de-France mandidina rehetrarehetra manasa anareo zany ho tonga anasika ny fotoam-bavaka lehibe zay ho tantarantsika amin'ny fotoana io fa dia tory-teny mivantana avy aty Madagasikara no raisitsika miaraka amin'ny tena koa
mba hifampaherezako anareo menakavy no ho raisitsika indray amelomelomana ny ara-panahtsika. Zay angamba zany anisan'ny zavatra anankiray lehibe sy goavana izany fa dia araky ny fanapanatenako sy araky ny teneniko mandrakariva moa de mangataka sy mingavy anareo andromanalina aho apary tao tony fandarany tony indrindrandrindra azonao aparitaka tsara ny am'iren'le olona tsy tia fivavahana, any am'le groupe tsy tia fivavahana, any am'le groupe tena hoe makala an'Andriamanitra ary tsy mino fisian'Andriamanitra satria reny olo reny mihitsy ngeny mila vonjetsika, reny olo reny mihitsy ngeny mila avotany, reny olo reny mihitsy ngeny mila tsabony ka tsy mampaninona zay commentairany, tsy mampaninona zay tena avoakany vavany, tsy mampaninona zay fanompana sy fanambanina ataony fa ny ataotsika izy manana ny toetrany fa tsika koa manana ny toetratsika. Ny toetrany de zao mety tsy miraran'Andriamanitra, mety miteny ratsy, mety manompo fa ny toetratsika kosa tsy manaiky raha tsy voavonjy izy. Ataotsika ny fomba rehetrarehetra amonjena azy, atao ny fomba rehetrarehetra anafana azy satria maro am'ireny nge marary fo ao mavesatra ny fony tsy manana fifaliana izy de tena hoe mitady vahaolana ary zay no mahatonga azy mora testa, zay no mahatonga azy stressé fona matetika io, zay no mahatonga azy tratrana dépression, zay no mahatonga azy makahala an'Andriamanitra satria voadona amin'ny fony, zay no mahatonga azy tsy tia fivavahana fa sendra mety ho rean-tampoko tony toriteny tony de ity toriteny tony mamonjy azy, itony toriteny tony manova amin'ny fiainany ka tsy mampaninona zay commentaire alefany avelao izy amely mafy ihany fa zany ho asiny fa tsy nareo fa apary tao fotsiny de partage io fotsiny de alefasoanya de miasa ny fanay masina. Tsy maintsy misy olona ray am'ireny olona ireny, mety misy olona zato tsy miraran'Andriamanitra, mety misy olona amin'arivo no tsy miraran'Andriamanitra fa mandalo amin'ny masony fotsiny le publication, mandalo amin'ny masony fotsiny le toriteny, mandalo amin'ny masony fotsiny le fampianarana de tsy rara iny mety mahita an'iny izy tonga de mandefa commentaire ohatry fa tsy ilozan'izay olona ray sy roa na folo na roapolo ho kasian'Andriamanitra ny fanahany. Ka aza matahotra mihitsy nareo hoe lasa tari am'le groupe ohatry zao le izy de tena nopaopainy tampo pastera de nambana avaleo izy anambany de avaleo izy anopa fa tsy maninona akory zany, tsy mampaninona zany. Matory tsara foana raha alina orinany reny de minakanina tsara foana de salama tsara foana na dia reny ary ny anovany fa alefasoany mba amonjen'ny tompo azy de mba hanana toe-po ohatra atsika koa izy toe-po sady tsy taitaitra zany no kalma tsara no mifieny fifaliana foana ninina nanaovan'ny olona atsika fieny fiadanam-poa zany aneny tanjona ao anatin'izay ho atsika manaraka amin'ny radio sy télé dia zava-dehibe ny fampianarana ho raisiko androany satria sady resaka momba ny fahendrena aho no resaka momba ny toe-po. Zay no anisan'ny zavatra horisako androany. Ndao aloha tsika hivavaka ngataka ny fitarian'ny tompo mialohan'ny zavatra rehetrarehetra. Tompo mitenena aminay ampianarondray zay sokafo ny vava mpanomponao, mitenena aminay tsiraray avy ary ny fampianarana zay menao anay eny de fampianarana anova tanteraka ny tantaranay, anova tanteraka ny fiainanay ary hitondranay ho amin'ny fahombiazana, amin'ny fanafana tanteraka. Misy saotra Jesosy io. Amen. Mampiavaka an'ity fotoanan'io alarobity dia hanao délivrance à distance aho raha vao vita ny fampianarana sy toritiny dia hanao vavaka ho anareo mpanaraka fandarana amin'ny radio, amin'ny télé, amin'ny Facebook ny tenako izany. Amaky tenin'ny tompontsika atao amin'ny ohabolana toko fahatelo andininy fahadimy manao hoe matoky an' Jehova amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao, maneke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Andiny fafito aza manao anao endry matahorany Jehova ka mifadiny ratsy de ho famelombelomana ny nofonao zany
sy ho fanamandona ny taolanao. Izay ten'Andriamanitra zay no mba akatsika fampianarana anio sy fampaherezana anio zany. Averiko ny 15. Matokian Jehova mifonao rehetra fa aza miakina amin'ny fahalalanao. Maneke azy amin'ny alianao rehetra fa izy andamany lalanao. Miresaka fahendrena aho dia miresaka momba ny fo aho androany. Inona no mahatonga ny olona marary fo? Inona no mahatonga ny olona tsatrana deception ka mamoy fo? Inona no mahatonga ny olona kivy tanteraka rehefa mandalo olana? Inona no mahatonga ny fiainan'ny olona tsy tafarina intsony rehefa mandalo problème sy ady mafimafy? Tena misy olona hitanao rehefa mandalo ady mafy izy tonga dia filasika tanteraka ary tsy tafarina intsony ny fiainany, potika tanteraka ny fiainany. Inona no mahatonga ny olona voadona indray mandeha dia tonga dia miraparapa ary tsy mahita lala-kivoana intsony? Voadona indray mandeha tonga dia tsy mahita lala-kivoana intsony. Inona no mahatonga ny fiainan'ny olona voasendrana problème mafimafy dia miletika ary miletika tsy mitsangana intsony? Atoroko anao daholo zany androany. Ary inona no mahatonga ny fiainan'ny olona sasany na dia efa 550 ny enjera ary efa 900 ny enjera sy potika aza ny fiainany dia mbola tafarina foana ary mahita lala-kivoana foana. Inona no mahatonga ny fiainan'ny olona iray na dia efa voadona imbedabe tamin'ny fiainam-pitiavana azy dia mbola nanana ho avy mamirapiratra makasika ny fiainam-pitiavana ary vita mary azy ara-dalàna. Na dia efa niteraka tsy nanambady indroa intelo ary niteraka tsy nanambady indroa intelo fa tampotampoka eo tafarina ny fiainany ary mahazo vady ara-dalàna ary mahazo tena hoe vady vita mary azy ary vady tena ty azy. Fa maninona misy fiainan'olona voadona-pitiavana indray mandeha tsy tafarina ntsony mandra-pahafatany ary tsisy ninina azo natao ntsony ny fiainam-pitiavana. Zany rehetrarehetra zany ry havana malala dia mila ho ampianariko androany satria misy amintsika mijery an'ity fandarana ity voadona indray mandeha dia efa tsy tafarina intsony. Dia io erinao reraka kivy miravoravo tanana dia misaintsaina mipaseherinao fotsiny sisy dia mamina vina ratsy dia sasatry mametsy ny olona dia miainao anatina fahangidiana, mangidy ny fonao, maratra ny fonao, malahelo ny fonao, mavesatra ny fonao, potika ny fonao, rava ny fiainanao. Misy olona nefa na dia voadona 900 ary voadona voasolokon'ny olona tamin'ny tany izy, nangalarin'ny olona ny volany, voasolokon'ny namany izy, potika ny asany, kanefa na impiry izy voadona tany amin'ny fisolokiny, verivola, ny endahany olona, iny izy fa mbola miarina ihany, mbola tafatraka ihany. Ary zany anisan'ny tanjontsika, anisan'ny tanjona ao anatin'ity fandarana androany ity. Olona tsy mety kivy, olona tsy mety reraka, olona afaka mitraka na mandalo ady ary, olona afaka mitraka na tsy otsony ary ny vadinao, mety maty ny vadinao, nandahoanao ny vadinao, niala taminao ny olona ny anteheranao, ahoana ny atao? Mbola fahanao mitraka indray manoloana ny zavatra rehetrarehetra ohatra zany. Anisan'ny fahendrena lehibe nananan'ny Solomona ry havana. Fahendrena lehibe nananan'ny Solomona dia ity le hoe Matthieu ohabolana 7:15-5. Matokia an Jehova amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao, maneke aza amin'ny alehanao rehetra fa izy andamany lalanao. Matokia an Jehova amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao, aza miankina amin'ny fahalalanao. I Solomona no nanoratra an'ity ohabolana ity. Efa naverimberiko tetombenomben'ny foana ny tantaran'ny Solomona, fa i Solomona dia tsy mpanjaka n'importe qui.
Solomona tsy mitovy amin'ny mpanjakanjaka fahatany hoe mandehandeha ho azy eny de mpanjakanjaka reraka eny na mpanjaka non Solomona de mpanjaka ny nanana ny maizy azy, mpanjaka nanana ny valeurany, mpanjaka nanana ny toerana nisy azy. I Solomona de mpanjaka nanana ny arenany ary nanana ny tanjany. Efa nazavaiko teto tamin'ny farany fa i Solomona no anisan'ny mpanjaka ny adana indrindra. Tsy mbo nandalo ady zany Solomona. Ny fomba nandamina Solomona ny fitantanana ny raharaham-panjakana de tsy tamina miaramila hoe nampiasa force izy, nampiasa fitaovam-piadiana izy, nampiasa miaramila izy. Tsy zany nampiasan'ny Solomona nandaminana ny raharaham-panjakana, fa nandaminana ny Solomona ny raharaham-panjakana de fahendrena. Natonga ny Solomona tsy mba nanana ady tamina firenena tany ivelany. I Solomona de tsy nanana ady mihitsy tamina firenena tany ivelany, fa Davida nanana ady tamin'ny Filistina. Davida rainy de nanana ady tamina Moabita. Davida de nanana ady tamina firenena hafa tany ambadimbadika tany, tamina Malekita, tamina firenena vitsivitsy tao ambadika tao. Fa i Solomona kosa de tsy mba nanana ady, satria diplomatie zay raha filaza azy, fahendrena no nandamina ny Solomona ny raha rehetrarehetra ary de ny lamina. Inona no anisan'ny fahendrena nananan'ny Solomona? Ny fahendrena nananan'ny Solomona de ty teny eto ty hoe matokian'i Jehovah amin'ny fony rehetra fa aza miakina amin'ny fahalalanao. Solomona nanana fahalalana amin'ny mampanjaka azy, amin'ny mampanjaka azy nanana fahalalana izy, amin'ny mampanjaka azy nanana connaissance zavatra be da be izy, nanana intelligence izy, nanana an'le maizy azy le fahiratatsaina maha-olombelona izy. Nianatra Solomona satria zanak'ampanjaka izy ary vao teraka izy de efa zanak'ampanjaka, nianatra tamina fianarana avolenta tao amin'ny zanak'Israely zany raha efa nisy école tamin'izany na lycée na CEG na université. De tsy tany amin'ny EPP Solomona nianatra, fa tany amina université na le école tena faratapony tao amin'ny Israely reny mihitsy. Ary nanana fahalalana Solomona sady nanam-pahaizana. Fa saingy ny teniny eto de zao, matokia an Jehovah amin'ny fonao rehetra fa aza miakina amin'le fahalalana. Nanana n'le fahalalana fa izy tsy niakina tamin'izany, nanana ny fahaizana fa izy tsy niakina tamin'izany, nanana ny trakefa, ny expérience, ny capacité fa tsy niakina tamin'izany izy. Zavatra anankiray ihany nananan'ny Solomona, na de nanana ny daholo aza amin'ny miaramila sy ny rehetrarehetra, de tsy niakina tamin'izany izy, tsy niakina tamin'ny fahalalana, tsy niakina tamin'ny fahaizan'ny politika, fa niakina tamin'ny Jehovah izy, niakina tamin'ny Jehovah. Eto no tiako resahana, inona no mahatonga ny olona tratrana déception? Inona no mahatonga antsika tsy mety mahita fifaliana na manandrana zao karazana plaisir rehetrarehetra zao, ary andramanao karazana revirevy, andramanao karazana fiainana eto amin'izao tontolo zao, nefa ianao tsy mety manam-piadanana, mikorotan-tsaina, misy alahelo. Isan'andro anao mijery vidéo gaga, mijery an'le olona mampimereny, nefa ianao tsy mety mifaly ny fonao. Inona le antony? Eno zao fanazavako zao. Itsika olombelona ry havana de nateraka tsy havita tena, nateraka atsika tsy havita tena. Fa voalohany tsy maintsy mila olona isika hanampy atsika, ifanohana amitsika mila olona tsika, ary faharoa lehibe indrindra de tsy maintsy mila an'Andriamanitra isika. Ary misy toeran'Andriamanitra ao anatin'ny fotsika ao, misy toeran'Andriamanitra ao anatin'ny fotsika ao, ary zay toeran'Andriamanitra ao anatin'ny fotsika zay de tsy maintsy Andriamanitra no mipetraka ao. Averiko indray mandeha, itsika olombelona de tsy nateraka vita tena, tsy nateraka vita tena.
fa mila olontsika nampy atsika ray zay ary mila n'Andriamanitra tsika hiaraka amintsika roa zay reo ihany zay zao no raha vao natao i Adama no nisy voalohany mbola tsy nisy Eva de zao ny tenin'Andriamanitra tsy tsara raha irery raha lehilahy tsy tsara raha irery raha lehilahy tsy tsara raha irery Adama fa anaovako vady sahaza ho azy Andriamanitra no nahita an'izany Andriamanitra nahita an'izany hoe tsy mety raha irery ty olo ty fa anaovana vady sahaza ho azy izy de nanamboarana ny Eva nomena ny Eva i Adama de lasa mpivady mila olona ianao raha vao miala am'izany tsika miala am'izany lalàna an'Andriamanitra zany ka mieritreritra mavita tena de efa hanana problema any anatin'ny fonao ianao tsy maintsy hanana olana any anatin'ny fonao ianao fa tsy maintsy mila olona ianao ary mila an'Andriamanitra ianao voateraka ianao eno tsara zao fampianarako zao voateraka ianao de ianao tsy afaka teraka rery zany ozy ianao za mavita tena za rery mivoaka tao anatin'ny kibo mamako tsy mila nizaniza non mila rasazy ianao mila rasazy apiteraka anao fa tsy misy an'izany mavita teny zany ianao ary raha voateraka ianao de tsy misy an'izany hoe za samy rery zany ny fiainako tsisy idiran'ny ray aman-dreniko mila ray aman-dreny ianao mila mamanao ianao mamanao mampinono anao mampinono anao mandra-pahalehibe ianao rehefa avy minono amin'ny mamanao ndray ianao de tsy mahay ay ho azy zany ianao amin'ny fiainana fa mila mpampianatra ianao mila maîtresse mila prof mila professeur mila mpampianatra ianao mba hatafitanao amin'ny fiainana fa tsisy olona mahay ho azy atsy any akibondreniny rehefa vita indray ny fianaranao de mila olona indray ianao hiasa ianao de na ianao mila patron na ianao anangana orinasa de mila mpiara-miasa fa tsy misy an'izany hoe za samy rery fa za tsy mila patron sady tsy mila mpiara-miasa sady tsy mila client tsy misy olona mahavita tena fa olona manampin'ny olona ary olona mifanohana amin'ny olona rehefa lehibe ndray ianao ka tonga fotoana anambadianao de tsy maintsy mila vehivavy ianao na mila lehilahy mila vady de mila fiarahamonina mila fianakaviana miaraka aminao raha marary ianao de tsy afaka hitsabo tena rery zany fa tsy maintsy mila dokotera ianao hitsabo anao na mila pasteur hivavaka ho anao fa tsy vitanao zany hoe marary ka mila opération na marary na mila zao fa tsy maintsy misy olona manampy anao zany ny lalàna ny fiainana tsisy olona afaka mandeha rery zany ka vita rery zany mandeha any ampiasana ary ianao mbola mila olona misofera ny train andehananao ny tomobile andehananao mila misofera ny taxi andehananao ny bus andehananao mila sofera fa ianao tsy afaka mandeha rery zany esory ao atsaina zany fiheverana hoe mandeha rery zany de mety mifiainako mila vady ianao mila fianakaviana ianao mila olona mifanohana aminao ianao ny olombelona de noarian'Andriamanitra ifandray amin'ny olona ifanohana amin'ny olona ifampahery amin'ny olona zany ny zavatra tsy maintsy ilaitsika amin'ny fiainana de mila olona ianao ampianatra anao mila ray aman-dreny ianao ampinono anao mila dokotera ianao hitsabo anao mila sofera ianao hitondra anao amin'ny bus mila patron ianao anakaramanao na ianao manana orinasa de mila piasa ianao hitondra hiara-iasa aminao anatin'ny toeram-piasana fa tsisy olona mahavita zany hoe onjonjonao samy rery zany de hovelona ianao aty a France hovelona ianao ta Madagasikara ivelona ianao aty ivelan'ny Madagasikara mila olona ianao
ary manaky an'izany daholontsika naizanaiza leanao tambony tany de mila olona ary na de amin'ny fotoana andevenana anao araka raha sanatry maty ianao de tsy afaka mandevina ny tenanao samy rery ianao hoe za ndray tsy mila nizaniza fa za rery mandevina ny tenako non tsy maintsy mila olona mandevina anao ianao ary misy olona amono lamba anao tsy maintsy mila olona ianao zany nanorenan'Andriamanitra ny namoronan'Andriamanitra ny olombelona mila olona ifanampy aminy mila olona ifanohana aminy mila olona ifampitatana aminy anoro lalana azy analehibe azy manomboka amin'ny fahaterahanao ianao de mila rasa azy anapaka ny tady-potra anao voateraka ianao de mila mama ampinono anao amin'ny biberon anao mandra-palehibe anao de mila mpampianatra mitoy ihany de mila an'izao de mila nyry mila dokotera itsaby mila tsy maintsy mila olona mandra-pialanao tambonin'ny tany ary mandra-pahafatanao ary de mbola olona koa ny andevina anao tsy azotsika dinganina izany ary tsy olona ihany fa mila n'Andriamanitra ihany koa tsika eo amin'ny fiainatsika ny olombelona de zavaboary anankiray natao tsy hisaraka amin'Andriamanitra misy ihany karazana zavaboary tsy mila an'Andriamanitra tsy de mitady an'Andriamanitra ary mety tsy mahatsiaro an'Andriamanitra fa ny olombelona tsy zany ny olombelona de zavaboary anankiray natao ifamatotra ary natao hiankina tanteraka amin'Andriamanitra ary misy plasin'Andriamanitra ao anatintsika ao misy plasin'Andriamanitra ao ary io plasin'Andriamanitra io tsy azo nizaniza hidirana tsy azo nizaniza fienona tsy azo nizaniza bahanana zay plasin'Andriamanitra ao anatintsika ao zay ao anatin'ny fotsika ao zay tsy azo ny vola fienona io satria zany Andriamanitra zany ngeza be loatra ka nao fienonao firy miliara d'euro sy dollara sy ariary ary eo de tsy feno tsy azonao fienona amina plaisir io tsy azonao fienona amina vehivavy io tsy azonao zay plasin'Andriamanitra zay tsy azonao fienona amina revirevy plasin'Andriamanitra Andriamanitra irery ihany no afaka mipetraka ao plasy ngeza be zay plasin'Andriamanitra zay ao anatiny fotsika ao anatitsika ao plasin'Andriamanitra alleluia plasin'Andriamanitra inona ny mahatonga ny olona mamohy fo inona ny mahatonga ny olona tsy mety manana fifaliana inona ny mahatonga ny olona tratrana dépression inona mahatonga ny olona tratrana stress inona mahatonga ny olona tsy mahita tory amin'ny alina inona mahatonga ny malahelo lava tsotra le antony le plasin'Andriamanitra ao banka le toerana tokony isan'Andriamanitra ao banka inona moa no mahatonga ny olona miazakazaka riavana any amina drogy mitsindrona drogy mifoka drogy mihinana drogy sisa zava-mahadomelona zao izy io miezaka ny olona tsy te halala ny fisian'Andriamanitra miezaka ny olona hoe tsy mila an'Andriamanitra miezaka ny olona mana hoe tsy misy Andriamanitra tsy miraran'Andriamanitra na de miezaka ary anefa ianao tsy miraran'Andriamanitra ary tsy mila an'Andriamanitra ary tsy te halala ny fisian'Andriamanitra de tsy mahafoana an'le place banga ao zay tsy mahafoana an'le place banga ao zay de ienonao ao anatin'le olombelona ao ienon'le olombelona fa misy zavatra tsy feno ao anatiny ao tsy feno ao anatiny ao de inona ny ataony mahita ny olona mifoka sigara izy de zao ny ao an-tsainy andeha mba hifoka sigara ohatrany reny arangamba fa rehefa mifoka sigara ohatran'io inoko fa milaminy le zavatra bangato zay ana de manandrana mifoka sigara raha izy aloha de enony ihany hoe ohatrany tsy tena mety fiaino le izy de manandrana mifoka sigara roa izy de lasa malany ray pake isan'andro izy de ny hafarany ohatrany mbola enony ihany hoe ohatrany mbola misy zavatra tena tsy mety ranga de le sigara iny tsy ataony sigara tsony hovainy rongony am'izay na cocaïne na reny le drogue rehetrarehetra reny na tsindromma io na hoaniny io na tsindromo na foa na tsy haiko daholo zay fanaovana azy satria misy olona miteny azy fa mila miditra lalindalina mba hahatonga le fifaliana ao feno de mitsofoka izy satria eny ihany hoe misy zavatra tsy feno ato
tsy feno ato de ino no mahatonga ny olona ny afarany lasa andevozona drogy, andevozona rongony, andevozona zava-mahadomelona satria misy zavatra enony ao, le zavatra enony le banga io anefa tsy inona fa plasin'Andriamanitra. Zany no mahatonga ny olona misotro toka, andevozon'ny toka sy ny labera. Inona mahatonga ny olona lasa mpisotro toka, lasa bidoroka, lasa mamilava, tsotra be le antony, tsotra be. Mandalo ady izy, mandalo olana izy, eo amin'ny olana io anefa ny riavana, eo am'le zavatra tsy voavahanao io mihitsy anefany, eo am'le zavatra mavesatra tsy voavahanao io, eo mihitsy Andriamanitra ny tokony hitsofoka, eo Andriamanitra ny tokony hitsofoka. Or le problème anefa de zao, itsika tsy te halala an'Andriamanitra, tsy te hino an'Andriamanitra, tsy te hafantatra an'Andriamanitra, minimikipy eo anatrehany le filazantsara, de inona zavatra mitranga ozytsika hoe alora ngasina consomme kely atoka kely aloha anarinarina diany zany rehefa misotro toka kely io de miala io de mba fienofeno leo anatin'ny fo, de nisotro kely ohatran'iny ianao tamboalohany, de aveo fandroany sotro ohatran'iny, de aveo lasa bota, de lasa tapany, de lasa tsy haiko whisky manahoana, ny afarany lasa mamolava ianao, satria ny fiheverinao fa rehefa mamo de milamy mansaina de fieno le zavatra ao. Misinda nefa le toka de miverina ihany le problème, misinda le toka de miverina ihany le olana, satria le zavatra banga io tsy toka ny atao ao, tsy toka ny tokony ampidirinao am'le banga ao, fa Jesosy plasin'Andriamanitra te hamonjy anao io, plasin'Andriamanitra te hanafaka anao io. Fa ianao tsy malala de ozy ianao hoe tena ohatran'ny toka vi zany, sady vaitsa labera no mandama zany aferako zany sy zany fiainako zany, ohatra mila labera, ampidiriny devolo lalina ianao. De zany no mahatonga ny olona lasa mamolava de andevozon'ny toka sy ny labera. Zany ny zavatra mitranga. Inona ny mahatonga ny lehilahy manambady lehilahy, mahatonga ny vehivavy manambady vehivavy, mahatonga ny olona sasany manambady biby, inona ny mahatonga azy? Satria misy fifaliana tedaviny ao, araky ny teniko taminao, le plasin'Andriamanitra banga ao anatin'ny fony, ary tsy hitany tsony hoe ahoana ny amenonany io de zavatra banga ao anatin'ny fony io, misy zavatra tedaviny ao fa tsy hitany. De niaraka tamina vehivavy izy aloha, niaraka tamina vehivavy maromaro, nandramany lavalava orona, nandramany ohatrany karana, ny raha ndray ny vazaha petapetakorona, ny gazy petakorona, niaraka tamin'ny le vehivavy afrikanina ndray izy nieritreritra hoe rehefa hiaraka rahany daholo reo vehivavy reo, ny rahany daholo de mba fian'ny fifaliana izy milamina izy, niaraka na karazana vehivavy 25 anefa izy, enony ihany hoe misy zavatra mbola tsy feno ao anatiny ao, tsy feno ao anatiny ao. Idirany daholo ny karazana chambre rehetra, karazana hôtely, satria ny fiheverany fany am'ireny hôtely reny, raha mihitsy ary amin'ny 3 étoiles, mivadika ary amin'ny 5 étoiles, misy fahafinaretana kokoa, vita nefa ny zavatra ataony ao ihany le problème, enony ihany hoe ahoana ary zany ohatrany tsy mety feno le fifaliana. Tapitra ny rahany daholo ny karazam-behivavy, na vadin'olona io, na vehivavy efa niteraka io, na vehivavy mbola tsy niteraka io, na vehivavy mbola madio, na maintimainty io, na mangamanga io, na ohatraohatra ny pozina sinoa io, enony ihany mbola misy zavatra tsy milamina. De iny mahatonga azy fara miteny hoe lehilahy izy amin'io lehilahy, andeha hitady lehilahy andray aloha rangava, angamba any am'le lehilahy manambady lehilahy miaraka amina lehilahy, angamba ny tena le famenona azy io a. De iny mahatonga azy miditra lalina de lasa manambady lehilahy, nefa izy lehilahy, satria efa tapitra ny rahany daholo ny vehivavy rehetra, tapitra ny idirany daholo ny karazana sambra, le fifaliana nefa mbola tsy ananana, le fiadanam-po mbola tsy ananana, le zavatra fafinaretana hon'le fifaliana ohatrany mbola tsy hita ao anatiny ao, le fahasambarana ohatrany tsy ananana, de ny ampidiriny devolo lalina, dana miarakaraka amina lehilahy, ny afarany lasa fiainana vetaveta lehilahy manambady lehilahy.
ary ny afaran'ny olona sasany azy efa ny andramany any koa niaraka tamin'ny lehilahy de ozy hoe manambady biby am'izay ny tena ohatra amin'ny mety manambady biby de zany ny mahatonga ny olona sasany olombelona zao ianao lasa manambady biby, manambady aliky, manambady saka, lasa manambady biby satria misy zavatra banga ao anatiny ao, banga fa tsy hitany hoe aiza inona le amenonana izy io, inona le amenonana izy io, aiza ny amenonana io. De ny devolo mandrisika azy hoe reto ny karazana fafinaretana, reto ny karazana fiainana, ndana idiro de mitsofoka lalina. Le areti-po mbola ao ihany, le alahelo-po ao ihany, le vesabesatra ao anatin'ny fo ao ihany. De lasa sady voafatotry ny drogue, ny voafatotry ny ninona no tsy hitatsony. Zany ny any ampaherezako atsika, misy plasin'Andriamanitra ao ry havana. Ao anatitsika ao ary tsisy mafeno an'io, ny vola tsy mafeno an'io, ny arena tsy mafeno an'io, ny vehivavy tsy mafeno an'io, fa itsika olombelona natao tsy hisaraka amin'Andriamanitra. Ny diplôma tsy natao afeno an'io. Firifirantsika matsapa an'izany. Ny eritseritra ianao raha afaka baka zao de fiany ny fifaliako, afaka baka ianao herinandro any ianao no zany faly de ohatra mitady diplôma hafa indray. Azonao ndray karazana licence, ny doctorat, ninona de hitanao hoe ohatrany tsy mety fenona diplôma, tsy mety fenona diplôma le fonao, misy zavatra tediavinao ihany. Firifirintsika ny mahatsapa an'izany. Nanananao ny 10 millions de ozy izy ianao hoe raha manana 100 millions zao miadana, nanananao 100 millions jerevo afapo anao sa tsy afapo. Fa raha nanana 100 millions anao de tena oponao ndray ty azo 500 millions nanana 500 millions anao de tay azo 2 milliards, nanana 2 milliards anao ty azo 50 milliards, nanana 50 milliards anao ty azo 1000 milliards. Zany ny mahatonga ny mpanao politika tsy mety afapo. Ny mpanao politika tsy mety afapo, ny mpanakarena tsy mety afapo. Nanana ny 10 millions androany ty hanana 100 millions, nanana 100 millions ty hanana 500 millions, nanana 500 millions ty hanana 2 milliards, nanana 2 milliards izy ty hanana 10 milliards, nanana 10 milliards izy ty hanana 100 milliards. Tsy mety afapo ary na manana 100 milliards izy de mbola ty hitady foana satria misy zavatra banga ao. De ny fiheveran'ny mpanakarena an'io le banga ao anatin'ny fony io fa tsetsemana vola io difeno, tsetsemana vola. Or ananany milliards de dollars sy euro, millions d'euros, izy io tsy mety mahita tory amin'ny alina, izy io tsy mety milamina, tsy mety falifaly. Ny raha manadolo makany amin'ny salle de jeu, makany amin'ny salle de cinéma, makany amin'ny salle de fikotranana, makany amin'izao mijery télé, mijery artiste, ny raha manadolo fa tsy mety mahita fiadanana satria le plasy ao tsy plasina concert-ny ao, tsy plasina volany ao, tsy plasina arenany ao, tsy plasina toka sorongony ao, plasin'Andriamanitra le ao. Ka raha vao tsy ao amin'ny toerany Andriamanitra de ino no mahatonga le olona mivezivezy, de tsy mety afapo na manana firy milliards na manana diplôma. Zany ingeny no mahatonga ny olona sasany. Hitanao mipotehany mihitsy ny fiainany amina tatouage, amina tatouage sy amin'le mitevitevika reny. Le tovovavy tsara tarebe teo, le tovolahy tsara tarebe teo, manjamanja tsara teo, metimety tsara ny poziny, tsy hitantsony le fifaliana, tsy hitantsony ahoana ny azahoana fiadanana sy fahasambarana. Ampidiriny devoly izy, andana tevio kely ny orinao sy vitevika kely, nasina tevika kely le orina satria ny everina fa rehefa mitevika kiray de sambatsambatra miadakadana. Jerena herinandro no ohatrany sambatsambatra fa nitevika le orina, tapitra ny herinandro ohatrany tsy afapondray de ozy ny devoly teveo fanoroany ray ny ray, de teveo koa molotra anao asivitevika, de teveo koa ny sofina, teveo daholo ny tarehanao, de asivo tatouage daholo. Fa natao le tatouage kely saritsarina voromahery iny teo, falifaly ery fa nisy voromahery afaka herinandro iny tsy afapo. Ny fiainona tatouage ny vatana iray manontolo satria ny hoe virina fa ao le mampiadana riavana. Misy plasin'Andriamanitra ao anatin'ny fotsika ao, ary raha tsy Andriamanitra mihitsy no mitoetra ao de tsy possible ilamina ianao, tsy possible. Na mahita vehivavy faran'izay tsara tareto ambonin'ny tany ary ianao ka nambady lehilahy faran'izay bogosy indrindra
de androany io sy rapitso ary amin'ny herinandro ihany io no afapo amin'io ianao fa rapitsondray ianao de hitady zavakafa zany mahatonga ny olona manao divorce isaky mihetsika mahita lehilahy izy na mahita vehivavy iny mihitsy ny tena mety amiko hoe sambatra raha eo anilanao hoe avo ny lanitra ka tsy takatra hoe tena raha ianao ny azoko tena afapo ahy e tsy adiditra ntsony ahy e niaraka heritaona sy tapany de ifa divorce misaraka tsotra le antony tsy plasina vady tsy plasina vehivavy tsy plasina lehilahy fa plasin'Andriamanitra ary raha tsy Andriamanitra no mipetraka ao de tsy possible ilamina amin'ny fiainan'ny olona zany no mahatonga ny olona tsy nanray an' Jesosy tsy manana an' Jesosy eo amin'ny fiainany tsy nandray an'Andriamanitra eo amin'ny fiainany mitady fiainana izy fa tsy mahita i Solomon de nanana expérience goavana ary zao ny teny an'ny Solomon eto amin'ity oabolana toko 7:15 matoky an' Jehova mifonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao manekeza amin'ny aleanao rehetra fa izy andamina ny lalanao inona ny tena problème ny olona ny problème ny olona mahatonga ny olona mamoy fo tratrana dépression mahatonga ny olona tena hoe kivy tia amony tena tsotra le antony baiboly de miteny eto hoe matoky an' Jehova mifonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao any amin'ny oabolana toko 9 izy de zao ny teny oabolana toko 9:17 hoe akinao am' Jehova ny asanao de ho lavorary zay kasainao akinao am' Jehova ny asanao de ho lavorary zay kasainao akinina am' Jehova ny asanao de ho lavorary izay kasainao alleluia akinina am' Jehova ny asanao inona zavatra mitranga ry havana malala ko sisy volazan'ny baiboly aza miankina amin'ny fahalalanao ny tena mahavoan'ny mpino sy ny mpanompon'Andriamanitra de ty zavatra anankiray ty manao alohatsika zany hoe ny hevitsitsika aloha ny ataotsika zay saim-patatsika ny ataotsika de rehefa midofotra am'izay tsika midona am-poto antsika zao mibabababa hoe tompo vonjeo ahy e aiza anao hoe manina ny avelanao irery Jesosy aiza anao hoe apio ahy e potika ny fiainako hoe efa midona am-poto tsika itsika nefa nandeha rery tsy mila an'Andriamanitra ny eritreritra nandeha rery tsy mila an' Jesosy ny eritreritra mandeha rery tsika tsy mila an'Andriamanitra zany inona zavatra mitranga midona tampoka amin'ny poto ianao eo anao vao mibabababa aiza ianao tompo vonjeo a tompo atsangano ray fiainako tompo tena rava Jesosy eo aiza ianao ary zany daholo mavoa mivavaka rehetra ny planin'Andriamanitra nefany tsy hoe kenda voadomy aranoatra tsy zay le planin'ny tompo tsy hoe kenda ianao voadomy fa vo anomboka an'le asa dia akinina am' Jehova le asa akinina amin'Andriamanitra vo anomboka an'le asa ianao de efa apetraka ao amin'ny tompo hoe tompo eo ampelantananao ny fiainako aiza ny lalana hitondranao ahy aiza ny lalana hitarianao ahy vo anomboka ianao de efa mila mametraka eo ampelantanan'Andriamanitra ny fiainanao fa tsy hoe rehefa kenda rehefa voadona rehefa potika vo mila an'Andriamanitra ka itsika natao tsy hisaraka amin'Andriamanitra zay de mariako ny olombelona de natao tsy hisaraka amin'Andriamanitra ianao zao fanazavako zao eo amin'ny fiainana tompoko araka ny teneko tamboalohany teo eo amin'ny fiainana de anao tsy mahavita tena zany tsy mahavita tena tsy maintsy mila olona ianao anampy anao voateraka ianao de efa mila rasazy anapaka ny tadipotra anao voateraka ianao de mila mamanao amin'ny menono anao na amin'ny biberon anao raha andeha hianatra ianao de mila mpampianatra raha hiasa ianao de mila mpampiasa na mila maha-olona mampanao stage ianao ary raha manana orinasa ary ianao de tsy possible zany hoe ianao rery zany eo fa mila mpiasa raha marary ianao mila dokotera ianao fa tsy vitan'zany hoe mitsaby tena rery zany ianao
ary tsy olona ihany ilainao fa Andriamanitra satria misy fetrany vitan'olombelona misy fetrany zavatra vitan'olombelona fa misy zavatra anankiray ao zay sady tsy vitan'olombelona tsy vitany volanao sady tsy vitan'olombelona tsy vitany volanao ohatra sanatry ny vava resaka fiarovana fotsiny resako aminao fiarovana raha eny ambony tomobile eny ianao eny ambony tomobile eny tampoka misy zavatra mifandiso tampoka mipitika tampoka mipneu tomobilinao pitika tampoka sanatry ny vava mipneu tomobilinao mitsimbadimbadika i tomobilinao io de tady dio zao tsisy idiran'ny matematika sy ny fizika am'zany tsisy idiran'ny hoe enao nanana doctorat na enao nanana licence am'zany raha mitsimbadimbadika i tomobilinao io tsisy idiran'ny maha leader politique anao hoe zany leader politique mpitarika any atoko politique ohatra zao tsisy idiran'ny milliard am'zany hoe za manana 50 milliard any amin'ny banky tsisy idiran'ny milliard raha mivadibadika i tomobilinao io zavatra anankiray ihany ny afaka mitsofoka eo de Jesosy sy ny fiarovan'Andriamanitra anankiray ihany ny afaka mitsofoka ao tsisy idiran'ny hoe zao bavina filoham-pirenena ianao na fianakaviana kaiky amin'ny filoham-pirenena na hoe zagy radina général nakitana efatra raha mivadibadika ny tomobilinao zavatra anankiray ihany tsy misy afa-tsy Andriamanitra ny ilainao tsy misy afa-tsy Andriamanitra ny ilainao ary amin'ny fotoana anankiray imbedabe zany tratra ny zavatra ohatr' zany imbetsaka nefa tratra ny accident na tomobile ta farany teo tam'le V8ko V8 4 V8 ao anaty tournant no misy fotaka mandrevo tampoka fotaka mandrevo mandeha hatrany amin'ny 100 km/h io tomobile io tsofoka anaty tournant misy fotaka mandrevo fa i tomobile io tokony vadibadika hoe isy faty olona fa eninao hoe ny anaran'Andriamanitra anaran'i Jesosy rery nampiazona ny tomobile ao anaty taly io tonga de tsy nietsika imbetsaka nefa nahita accident ny aina tao anatin'ny accident i tomobile efa tokony efa ivarina ary ambany ary anaty ady ary any ambany ady efa pneu ilany sisa mitazona ty ambony ny retraretra pneu anankitelo efa any ambany any efa mikiraviravy any ambany any tsisy afa-tsy ny anaran'i Jesosy rery any sisa miaro anao tsisy afa-tsy ny anaran'i Jesosy toeran'Andriamanitra io tsy azon'izy an'izy idirana tsisy idirany hoe zanakanabaviny izy ianao na manambola ohatry ny ahoana fa eo tsy maintsy Andriamanitra rehefa tonga eo am'le hoe nitsabo ny dokotera nitsabo ny professeur nitsabo tisty ianao nefa mbola marary ary miteny ny dokotera hoe cancer mahazo anao de tady dio fa rehefa ny dokotera no miteny hoe cancer mahazo anao de tsisy n'izy an'izy afaka mitsofoka eo akoatran'Andriamanitra Andriamanitra sisa no mitsofoka de ny mamany olana rehetrarehetra eo ny ilanan'Andriamanitra Andriamanitra sisa rehefa tonga eo am'le hoe anao divorce nareo mivady anao divorce nareo mivady tsy tianao tsony ny vadinao ary efa mivoaka ny lalàna ny didi-pitsarana fa tsy maintsy isaraky nareo nitombona daholo motif ny vadinao isarahanareo de tsy afaka mitsofoka tsony ny ray aman-dreninao ianao nefa mbola te hiaro ny tokantranonao tia ny vadinao te hiaro ny fanambadianareo nefa ny vadinao efa tsy tianao tsony efa nanapa-kevitra izy anao divorce efa miaraka amina vehivavy de tsisy n'izy an'izy afaka mitsofoka tsony ao akoatran'Andriamanitra Andriamanitra rery any sisa ny afaka mandamina eo ny any amin'ny fitsarana efa tsisy ninina azo atao tsony Andriamanitra irery any sisa no afaka mandamina eo zany ingely izy raha lasena bavy malala zany ingely izy misy zavatra tsisy ninina azonao atao rehefa manomboka mijery ny appareil ianao ny zanakao eo fa marary sous oxygène misy an'le zavatra kely be da be efa mipetapetaky reny efa any efa mitepitepo fo jerenao koa le appareil tsy efa mamoaka any efa miamidina fitepony fony efa ohatrany mamoaka hoe afaka 10 minutes io maty ary rehefa tonga eo ianao vao mahatsapa fa tsy misy afa-tsy lay Andriamanitra sisy
tsy misy afa-tsy Andriamanitra. Raha lasiana vavy itsika natao tsy hisaraka amin'Andriamanitra zany, ary misy plasin'Andriamanitra ao anatintsika ao izay tsy azon'izaniza soloana, tsy azo mamanao soloana, tsy azo ny dadanao soloana, tsy azo miliara soloana. So de eritreritra eny manana zao miliara de ino tsetsika ao anatin'ny foko ao de mandama. Non, tsy azo ny diplômanao soloana, tsy azo ny fahaizana soloana, tsy azo ny dokotera idirana, fa tsy maintsy Andriamanitra no mitsofoka ao. Ary zany le toe fahendrena, zany fahendreny Solomona nahatsapan'izany fahendreny zany hoe akino amin'ny Jehova ny asanao de ho lavorary zay rehetra kasainao, akino amin'ny Jehova. Lela mpanjaka no nyteny an'izany, mpanjaka manam-bola, mpanjaka be voninahitra, mpanjaka nanana miaramila, mpanjaka matanjaka, mpanjaka nanana diplôma, mpanjaka nanana ny arenany no navita an'izany, fa tsy maintsy akinonao amin'ny Jehova io raha tianao ho lavorary. Ianao anefa sady tsy manana miliara na iliky ny vadinao, sady tsy de misy diplôma, sofera ny asanao aty andafy aty, tsy hitanao hoe inona ny zavatra nananao. Ianao sady marary nefa ianao koa mbola tsy te hila an'Andriamanitra ihany, mbola tsy te hino an'Andriamanitra ihany, ary zay no mahatonga anao io te hamono tena, zay no mahatonga anao io tsy mety miadana, zay no mahatonga anao io mikorotana, zay no mahatonga anao io de mifeveranao fa toka no asesinao hoe misotro toka be da be ianao, misotro whisky ianao, manao revirevy ianao, mihinana labera, misotro labera ianao, manao adalany ianao, de am'izay ianao mahita fifaliana. Non, efa nanramanao daholo zany fa io ianao mbola mikorotana, arakaraky ny anaovanao zany ary mikorotana, satria io toerana io misy toeran'Andriamanitra banga ao anatinao. Ary tsy possible miva nino izy ty ny stressinao, ny problemanao, ny depression anatinao, tsy possible miva io raha tsy le Jesosy mihitsy aloha no mitsofoka ao. Fa ianao miezaka miala mihitsy am'le Andriamanitra, miezaka miala any am'le hoe tsy mino an'Andriamanitra, ary ny mampalahelo azy zany mihitsy moa fitenitsika ty andafy aty, zany fitenitsika ty. Raha misy Andriamanitra nahoana nataony an'izao ny fiainako, raha misy Andriamanitra nahoana ny sarahany tamin'ny vadiko, raha misy Andriamanitra nahoana no nampijaliny ny zanako, raha misy Andriamanitra maninona no tsy meny asa, raha misy Andriamanitra maninona no tsy ampahitany tory, raha misy Andriamanitra maninona no marary. Fa nga Andriamanitra no namparary anao, nga Andriamanitra nampisaraka anao tamin'ny vadinao, nga Andriamanitra tsy namiasa anao, ny devoly no mahatonga anao marary lava io, ny devoly mahatonga anao misarabady io, ny devoly mahatonga anao marary any anaty mitranonjanaka ao io, ny devoly mahatonga anao tsy mahita tory io, ny devoly manakorotana ny lohanao sosainao io, fa tsy Andriamanitra zany fa ny devoly. Fa saingy nahatongavan'Andriamanitra te hanafaka anao anatin'izany, te hamonjy anao anatin'izany, fa saingy zao ianao anefa tsy te hino azy, ianao tsy te hanatona azy, ianao te hiavonavona, ianao tsy te hino zany Andriamanitra zany, ianao te hanana ny hevitrao, de tsisy ninona azo n'Andriamanitra atao aminao. Fa ianao mieritreritra, ianao ne te amin'ny tsiny an'Andriamanitra. Raha misy Andriamanitra maninona nataony sarabady, raha misy Andriamanitra maninona tsy meny asa, tsy Andriamanitra ngeny natonga anao somere, tsy Andriamanitra natonga anao sarabady, tsy Andriamanitra natonga anao marary lavy, fa vokatry ny devoly sy ny nataonao io. Fa ny tian'Andriamanitra atao andao manatona azy, omeo an'Andriamanitra miplasyny ao anatin'ny fonao, maneken'Andriamanitra, de ho hitanao fa ilamina, ho hitanao fa hanana fiainana vaovao ianao, ho hitanao fa hanana fifaliana ianao, ho hitanao fa hanana fiadanana ianao, ho hitanao fa hanana fahasambarana zay mbola tsy niainanao ianao, ho hitanao fa tsy aro sambatra ianao, ho afaka ny areti-ponao. Ary zany no anisan'ny fahendrena faratapony, ny fahendrena faratapony atao anaty baiboly tompoko, de tsy leo kenda voado miaranoatra, tsy rehefa nidona am-po atao vao hitady an'Andriamanitra, fa mialohan'ny anomboana asy apetrao amin'ny toerany Andriamanitra, anomboka tokantrano ianao anao mariazy, isafidy olona zay io alainao vady, tsy hoe rehefa vao fitaka efa be voky ianao ka ny fitahan'le lehilahy zay vao miatso an'Andriamanitra. Andriamanitra aloha no ampidiry voalohany, Jesosy aloha no atao voalohany ao anatinao, hanapaka amin'ny fiainanao, ampanaraka vavaka ao anao rehefa avy eo.
ampanaraka vavaka de ho hitanao fa raha vo anaraka an'ity vavaka ataoko ataonao ty fotsiny ianao ka anaiky an'Andriamanitra ianao de ho eninao zany hoe eo manko tsy azon'olona koa le hoe inona le hoe mandray an' Jesosy ho eninao manomboka androany fa rehefa manomboka manaiky an'Andriamanitra ianao anaiky an' Jesosy ny fiainanao ianao ho mpanjakanao sy ho tomponao androany any aorianan'ity toroteny ty de ho eninao fa ho sola aze ianomboka izy zavatra iala ny vesatra ao anatin'ny fonao eninao maivamaivana vesatra ao anatinao eninao fa misy Andriamanitra mitondra ny vesatra ao anatin'ny fonao fa any le olana zany lasa ino izy ty lasa somary tena eo le izy mitady anderery ianao ary tena mieritreritra ianao hoe tsy mila an'Andriamanitra tsy te hino an'Andriamanitra ianao tsy te hifamatotra amin'Andriamanitra ianao satria be da be koa ny resaka rehanao momba an'Andriamanitra satria ny fiheveran'ny olona zany manompo an'Andriamanitra zany fa andeha vozona ary tsy manana zo ary de olona mijaly mampalahelo kely zany olona mivavaka zany ny fiheveran'ny olona tsy tompoko raha misy olona sambatra eto ambonin'ny tany tsy ny olona mpifokarongony tsy ny olona mpisorotoka tsy ny olona mampirafy tsy ny olona manao adalana fa ny olona faratapony sambatra oatra anay zay de afaka mirehareha am'zany mihitsy fa raha misy olona sambatra sy miadana milamitsaina ary faly eto ambonin'ny tany anisan'tsika za tsy miteny raha misy olona manambola za tsy manambola noho izy tsy manambola tsy arena zany ny rehareako za tsy miteny aminao hoe zay manambola manakarena ny miadana manapaizana miadana non raha misy olona miadana de ny olona manana an' Jesosy za tsy afaka herehare amin'ny volako zany za tsy manambola noho izy za tsy manakarena noho izy za koa tsy manana bika manendrika noho izy za koa tsy manana diplôma noho izy za ivarazana amin'ny olombelona rehetrarehetra eto ambonin'ny tany raha misy olona mampalahelo sy fakifakin'olona anisan'tsika tam'zany fa sahako mirehare fa raha misy olona miadana sy feny fifaliana ary miada-tsaina ary matory tsara amin'ny alina ary sambatra amin'ny zavatra to rehetra tsika anisan'le olona sambatra tsika anisan'le olona milamitsaina tsika anisan'le olona tena feny fahasambarana ataovy amainina zany alleloia ary zany ny tiana ho zaraina aminao eto tsy hizara vola aminao androany tsy ampanantena fahagagana tsy ampanantena vahaolana tsy ampanantena aminao hoe verina ny vadinao tsy ampanantena anao hoe ahitasy ianao tsy ampanantena million aminao tsy ampanantena fanasitranana sinina aminao zavatra anankiray ihany anomboka ho sambatra ianao ilamy ianao ilamitsaina ianao feny fifaliana ianao isy fahasambarana ianao isy fiadanam-po anatinao anana fitsaharana ianao hiala ny tebitebinao ahita tory ianao raha apetraka ao amin'ny plasiny ao anatin'ny fonao Andriamanitra fa hatram'izay vehivavy no napetraka ao anatin'ny fonao vehivavy film vola ary reny le olona mivanitinitika reny zany napetraka ao anatin'ny fonao telefôna na Facebook de ino tsy mety miadana io arakaraky ny ampidiranao be da be an'ireny ao anatin'ny fonao ary vao misy zavatra tsy mandeha ny ray am'ireny le zavatra oponao reny de mikorotana ianao fa andao andramana indrindrandrindra ho anareo le tsy mino an'Andriamanitra eo andao andramana zany Jesosy zany andao andramana zany ary eo anatin'ity vavaka distance sy toroteny a distance te andao andramantsika zany fa ho hitanao ny idiran'Andriamanitra tsehatra ny fiainanao ny tompony ahitatsika raha mety ametrao tanana ny fonao avy reny zao Jesosy eo fantary faty ahy ianao misaotra anao a tompo raha nandray zany teninao zany misaotra anao a tompo raha nandray zany fampianarana zany tena tsapako marina tokoa tompo fa mila anao ny fiainako mila anao ny foko midira atao anatiko ato misy zavatra banga Jesosy atao anatiko zay tsy azony toka fianona tsy azony rongony fianona tsy azony vola mikarena fianona tsy azony revirevi na lehilahy na vehivavy fianona zany mahatonga anaty nety niadana Jesosy hatram'izay satria ny hoe veriko fa mila fianona amina zavakafa fa androany vo fantatro fa toeranao io ary
tsy misy mafenao n'io zany raha tsy ianao rery an Jesosy. Tompo midira tompoko, midira tompoko. Riako ny teninao teo milaza manao hoe akinao ny Jehovah ny asanao. Midira tao anatiko tompo ary iankina aminao a, anakina fiainako aminao a, midira tao anatiko. Manomboka androany Jesosy esory ny fahotana mamatotra, raitso ny fiainako, esory ny fahotana mamatotra, vonjeo a tompo. Androany a Jesosy a, de mandroka an'ireo devoly reo atao anatin'ny foko, mandroka an'ireo devoly reo anatin'ny saiko, reo oziny reo miala atao anatiko ato, ny fahotana miala atao anatiko ato amin'ny anaran'i Jesosy. Ny plasin'ny satana rehetrarehetra miala atao anatiko ato, miala ianao ry satana fa tsy mila anao tsony a, miala ny devoly rehetra fa tsy mila anareo tsony a. Nareo ny nampijaly a, nareo ny nanapotika ny fiainako, nareo ny nampahory a, miala atao anatiko ato nareo amin'ny anaran'i Jesosy, miala nareo ry satana amin'ny anaran'i Jesosy. Vonjeo a tompo, sitrano a Jesosy io, anandrana iaraka aminao a tompo, anandrana anompo anao a e. Vonjeo a Jesosy, vonjeo a Jesosy, vonjeo a Jesosy. Afaka manomboka izao, sitrana manomboka izao, vovonjy manomboka izao. Misaotra tompo. Amen. Ao anatin'ity feokiry ity, ao anatin'ity feokiry ity dia tiako ianao raha hivavaka, raha afaka mandoalika ianao mandoly, raha te hipetraka ianao mipetra, raha te hitsangana mitsangana, fa manolora tena avereno le vavaka atao dia roainy fahotana, roainy devoly, roainy alahelo-po ao anatinao, roainy roay ala ao anatin'ny fonao ao ny famoizam-po, ny depression, ny alahelo, ny ratsa-po, ny korotatsaina, roay ala ao anatinao fa ho afaka ianao androany samy mivavaka ao anatin'izao feonkira zao. Zaniry zany tena te andray anao Jesosy, te anangana anao izy. Bien-aimé, bien-aimé, où tu sens le mal, il va te toucher en ce moment. Si tu as mal quelque part, mais là où tu as mal, Jésus est présent. Izy ny ariavana avy aloha mba hivavaka ho anareo amin'izao fotoana izao a, androka reo asana devoly sy oziny ho anao zay tena nanaiky an' Jesosy androany ary tena nanaiky anompo azy, tena hoe manompoka eto ianao a, tsy andeha reritsony. Maro amintsika ny mpino, miaro amintsika mpanompon'Andriamanitra, fa midofotra ianao vao mitady an'Andriamanitra, midona am-po atao anao vao mitady an'Andriamanitra. Fa androany ianao manaiky hoe tompo tena anao amin'izay ahy, ianao no manjaka ato anatiko, apetrako aminao ny fiainako rehetrarehetra, tena mila anao a, mbola veriko any fa mila an'Andriamanitra ianao. Tsy hoe rehefa tsy mety tsony ny ataonao midofotra ianao vao mila an'Andriamanitra, fa na mety aza ny atao amin'izao ianao milamina izao ndana mitenena amin'ny tompo, mila anao a, mila anao a. Avy aloha hivavaka ho anao, ametso tanana ny fonao a, reo zay tena mahatsiaro ohatrany amin'ny korotatsaina, korota-po, tena mivavaka ho anareo a. Ho afaka ianao ary men'Andriamanitra tolotsaina ianao, ianao anaty fahaverezan-kevitra tsy mahita lalaka-letsony, tena hoe potiky manomboka androany alina, raha manaiky ianao dia hialo ao anatinao reo esprit de barrière reo sy esprit de blocage reo, hialo ao anatinao reo fa namangejany saina sy fonao reo, dia anomboka hita fahiratan-tsaina indray ianao, fahiratan-tsaina amin'ny anaran'i Jesosy. Vavaka ho an'retony reto tompo, miala ao anatin'ny fonao ao ny demony rehetra, miala ao famosaviana ao anatin'ny fonao sy ny sainao, miala ny hery-maizina rehetra, miala ny ozina rehetrarehetra, miala amin'ny anaran'i Jesosy ao anatin'ny fo sy ny sainy retony reto,
ny aretina rehetrarehetra, ny korotatsaina rehetra, ny alahelo-po rehetrarehetra, ny ranomaso rehetrarehetra, ny adi-tsaina rehetrarehetra, ny famoizam-po rehetra ametso tanana ny fonao, pitsery mafy ny fonao, dondomo oatra zao mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala ao anatin'ny fonao ao, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mety somary sokafo ny vavanao, sokafo ny vavanao ivoahan'ireo fanaratsy reo, omeo lalana izy, de sady sokafanao atao voatra zao, de sady miaina mafy anao manao hoe de potsipotsery eto amin'ny fonao eto, ivoahan'ireo fanahy mitondra alahelo vesatra, miala ao anatin'ny fonao, reo ratsa-po rehetra, blokazy any anatin'ny sainy, reo alahelo rehetrarehetra, reo asana devoly, reo hery-maizina ao anatin'ny fonao, ireo zavatra mibana ny fonao, ratsa-po vokatry ny lehilahy na vehivavy, ireo zavatra mibana fahotana ao anatin'ny fonao, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala ao anatin'ny fonao zany, miala ao anatin'ny fonao zany. Didiko ianao ho afaka amin'izao fotoana zao, didiko ianao ho sitrana amin'izao fotoana zao, ho maivamaivana ny fonao, ho sitrana ianao, ho afaka ianao, miala ny ozina rehetrarehetra, miala ny ozina rehetrarehetra, miala ny ozina rehetrarehetra, ho sitrany retolo reto, ho afaka retolo reto, ho afaka retolo reto, ho velombelona retolo reto, ho sitrana indrainao manomboka eto, misy fahagagana amin'ny fiainanao, misy fahagagana amin'ny fiainanao, misy fahagagana amin'ny fiainanao, misy filaminana amin'ny fiainanao, ho sitrana ianao manomboka eto, ho eo ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy, ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy, misy saotra tombo. Amen. Eny ary ho tahiny tompontsika menakavy izay indray ny fandarantsika teto amin'ny tambajotra serasera teto amin'ny télé tato amin'ny radio, fotoanatsika vavaka international izy ty, maingava tia Madagasikara, mandeha amin'ny radio télé amin'ny Facebook fa international. Mahafaly ahy zany milaza amintsika tia Frantsa fa any amin'ny tapatapaky ny volana me de hiverina tia Frantsa ty indray ahy, ary eo na mivantantsika anao délivrance an'io fo io, maro amin'ny vazany tsy maintsy ho afaka, maro amintsika gasy eto Frantsa zay tena napahorin'ny devoly napahorin'ny satana, maro tamintsika tatia Frantsa no nresaka tamiko mandefa message, miantso amin'ny messenger, miantso telefona hoe pastera, satria roa herinandro fotsiny zany roa asabotsy fotsiny anao le fotoana ataotsika, de maro amintsika le tena hoe tokony niona, tokony efa tonga tia Madagasikara hoe pastera tsy tafahoana taminao zay mangetaeta mba niona mba, ka de amin'io le fotoana any amin'ny tapatapaky ny volana me any amin'ny vaivay me any efa tafaverina eto ny tenako, ary dia mampiomana sady atsika fa ho afinaritra be ny fotoanatsika, ny délivrance mivantana zay ataotsika amin'ny fotoana io, ifampivavaka tsika ary no revitra amin'ny fiverenako aty Frantsa aty, ary ny amin'ny tapatapaky ny volana me any hoany. Amin'ny sabotsy ho avy zao raha sitrapony tompo dia toriteny mivantana avy aty Madagasikara no raisitsika aty Paris, raisitsika aty Frantsa zany anatin'ny fotoam-bavaka, anatin'ny fotoam-bavaka lehibe zay tanterahantsika eo amin'ny 19 rue de Stalingrad, Arcueil, manomboka amin'ny 6 maray ny fotoan'io amin'ny ora aty Frantsa, de ny toriteny zany tonga de toriteny mivantana avy aty Madagasikara iarahanareo amin'ny tenako, andraisinareo hery fahasoavana, asao daholo ny mpino rehetra mba ho tonga daholo amin'ny sabotsy avy izao mba handray fahasoavana izany. Zay anisan'ny filazana lehibe ho atsika tia Frantsa, ary de inoko fa andao andramana mihitsy, andao andramana zany hoe Andriamanitra miasa sy mitratsehatra eo amin'ny fiainatsika, ary na de defi foana ny apetraka hoe rehefa tonga indray mandeha anao ka tsy mahatsapa ninina aza miverina tsony, raha tonga indray mandeha ohatranao tsy mahatsapa ninina aza miverina tsony, fa defi napetrakatsika fa andray zavatra ianao. Ho atsika eto Madagasikara dia fotoana lehibe moa zany tanterahantsika manerana ny trano fivavahana vaon'ny oloko, iresahako momba ny atao hoe fahendren'Andriamanitra, efa naverimberiko ombenombeno ho atsika zay mikaikaiky amin'ny fiainana hoe la pastera tsy mahita hany kohanina, tsy mahita lalaka letsony, veryrevitra, tsisy asa, tsisy vola, bokany trosa,
Nikolazany mpianatra tena maty zay pastera mbola veriko ena tsy problema vola ny olanao fa problema saina tsy mahita lalakalenao tsy mahita lalakivoany ianao ny fahendren'Andriamanitra ny fahendren'Andriamanitra de na de fa tapinara ny lalana rehetrarehetra de mbola tsy maintsy misy lalana misokatra foana i Mosesy de efa tapidalakaleny zanak'Israely ranomasina mena ny eo anoloana fahavalo Egyptianina ny eo arina désert efitra ny gauche droite tsy hita hoe aza ny tany ele fa le fahendren'Andriamanitra de mbola mahita lalana sokafana hoe sokafony ranomasina mena sokafony ranomasina mena zany le fahendren'Andriamanitra tsisy nininy idirany manampahaizana am'izany tsisy nizanizy idiran'ny olona mitapipahaizana sy ny professeur am'izany na ny mahay fizika sy ny mahay matematika tsisy idirany am'izany hoe ranomasina mena sokafana fa fahendren'Andriamanitra io de tsy maintsy misokatra i Josoa de nanana ny fahendren'Andriamanitra ka rehefa teo anoloan'ny mandany Jeriko zany mandany Jeriko zany na de tanky ohatry ny ahoana ary sy fitaova-bedina ohatry ny ahoana no ananjerany zany mandany Jeriko zany tsy menjery zany na de bomba sy dinamita ohatry ny ahoana tsy menjery zany satria matevina de matevina zany fa ny fahendren'Andriamanitra nataon'Andriamanitra tamin'ny Josoa de hoe andana medidina indray mandeha isan'andro ao anatin'ny enin'andro ary eo amin'ny andro fafito andana mididina impito de menjera ho azy io nataony Josoa zany de nenjera ho azy mandany Jeriko ka ienao lefa matsiaro efa tena tsisy ninina azo atao la ny hevitra maha-olombelona la ny hevitra maha-olombelona de andao ampiasaitsika ny hevitr'Andriamanitra andao ampiasaitsika ny hevitr'Andriamanitra ny hevitr'Andriamanitra andao ianarana ny hevitr'Andriamanitra andao idirana ny hevitr'Andriamanitra andao hojerentsika zany Andriamanitra miasa zany fa zavy mampanantenanao fa ny fahendren'Andriamanitra mihoatra lavitra ny fatakaran'olombelona manerana ny trano fivavahana vaon'olo keto Antananarivo nanaovantsika ny fotoana io amin'ny sabotsy ho avy izao le 22 avril manerana ny trano fivavahana vaon'olo keto Antananarivo indrindrandrindra tia Karobato ambanatsiny commune eto amin'ny 3 frères Andriafanambojanahary eto amin'ny temple de la fa bypass ny vomaraina de efa mandalo eto bypass de avy eo mitory-teny raha sitrapony tompo ena Karobato tonga de mandeha direct ary aty amin'ny 3 frères mamarana azy tiana mba mahitahita kely miona mivantana kely eo daholo tsika rehetra mifampivavaka tsika tsy maintsy ahita fahagagana fahasoavana ary ao anatin'ny fahendren'Andriamanitra io lalana mikatona io tsy maintsy misokatra tsy maintsy misokatra hotahiny tompotsika veloma tompoko vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety izy mba Aku nanisik, ampun yang